le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République malgache constatent l'accomplissement de part et d'autre des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur des accords signés par eux le 2 avril 1960. En conséquence, et à compter de la date de la présente déclaration, la République malgache accède à l'indépendance. Et assume les droits et prérogatives qui y sont attachés, en même temps que les responsabilités qui en découlent. La République française reconnaît la République malgache en tant qu'État indépendant et souverain. Elle lui exprime ses vœux de prospérité et sa confiance en son avenir. Au moment où s'instaurent entre la France et Madagascar des rapports nouveaux fondés sur une pleine égalité. Les deux gouvernements attestent la permanence de la traditionnelle amitié qui unit le peuple français et le peuple malgache. La fidélité au même idéal et au même principe inspirera leur libre coopération au sein de la communauté et dans le concert des nations. C'est maintenant le président Tsiran qui s'approche à son tour des micros et va prononcer cette proclamation d'indépendance en malgache. Si le gouvernement de la République malgache de Samanamar faefa tanteraka ireo fomba tsy maintsy nilainy araky ny lampanorena avy mba ampiara ireo fanekena ny fanaovany roa tonta sonia tamin'ny 2 avril 1960. Nohony izany miantomboka amin'ny daty fanambarana ity ny République malagasy dia miakatra ho eo amin'ny fahaleovantena ary mandray ny fahefana ary ny tombotsoa rehetra mirakitra ao amin'izany ary koa ny adidy avy amin'izany. Ny République Frantsay dia maneky ny République Malagasy ho fanjakana mahaleo tena manana ny fiandrianany maniry azy ho tratry ny ela indrindra izy ary feno fitokiana amin'ny hoaviny. Amin'izao fotoana iorenan'ny fandraisana vaovan'ny Frantsa sy Madagasikara izao izay miorina eo amin'ny fitoviana tanteraka. Ny gouvernement roa tonta dia manamarina ny fisiany ny fiankatiavana hatry ny ela nampiray ny vahoaka Frantsay sy ny vahoaka malagasy. Ny firaketana amin'ny targetry itovizana sy ny foto-kevitry iraisana no hitariky ny fomba iarahany miasa ao anatin'ny firaisambe sy amin'ny fireneny zao tontolo zao.